Alléluia. Andotsika nokatra mifotsika io natren'Andriamanitra. Ozy izy ny soratra masina hoe fa eo amin'ny fanatrehana ozy izy misy fahavokisam-pifaliana eo. Dikany hoe fahavokisam-pifaliana esoro ny seto fafan'ny ranomaso fa présent eo amin'ny fanatrehana ny fahatombana ny fifaliana sy fahatanterahany fifaliana miaraka aminy. Tsika ianao andro any ariva tsy saina afa-tsy ny fanatrehany. Atsangano eny amin'ny lanitra ny tananao dia manomboa manokatra ny fonao azy. Tompo andro any ariva miaraka amin'ny fanatrehanao izay tongeto ary mivondrony zay mahafiangonana zay mahatenanao anay miompo mankasitraka sy mamay voninahitra anao fampajaka ianao. Tongeto zay tsy amin'ny fahazarana, tongeto zay tsy hitady fahagagana, tongeto zay tsy hitady famantarana, fa tongeto zay hifandray amin'Andriamanitra ny famantarana sy fahagagana. Makasitraka anao zay ny amin'ny fitondranao, makasitraka anao zay ny amin'ny teny izay omenao anay, makasitraka anao zay ny amin'ny mpanompo izay irahanao mitondra ny teninao eo amin'ny fiainanay. Manome fankasitrahana anao zay, manome fiderana anao zay, manomboenao mifaly eo anatin'ny fonao amin'ny fankasitrahana. Fa eo anatin'ilay fanaperana sy avo indrindra ianao, ilay tompony fahefana sy lay ambony indrindra ny fanapahana Jesosy avy any Nazareta. Izy ny mpanjaka ny mpanjaka, izy ny tompony tompo, izy ny lohany amin'izao rehetra zao, izy ny tompony fahefana faratampony indrindra. Raha tsy izy dia tsy azo rehetra zao. Manomboenao misaotra sy mankasitraka azy eo anatin'ny fonao. Mananatra anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy, mananatra anao zay amin'ny fonay manontolo. Miaiky zay fa ianao miazona anay, ianao manohana anay, ianao manosika anay, ianao mampahita fity anay, ianao manokatra lalinao anay, ianao misahirana ao anay, ianao mihevitra anay, ary ianao nanao ny rehetra ao anay. Fa fombola tsy azo toy zao dia fa izy ianao ilay mendrika mandrakizay mandrakizay. Raiso fitsaorana andro any arivo, fankasitrana sy fameram-boninahitra areo ka tendetra izay ho zarainy eto hitondra fiantraikany tsara lavitra ho fiainana tsiray avy izay mandray amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ty hafa mafimafimafy mahazo toerana tompo. Alleluia. Raiso baibolitsika eo boky ny Marka toko faharay ambin'ny folo. Boky ny Marka toko faharay ambin'ny folo, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ary noho ny ampitsony iny rehefa niala tany Betania izy dia nona Jesosy. Ary nahatsinjo avy anankiray mandravona ery lavidavitra ery izy, dia nakeo fa toa hahita vony eo aminy. Kanjo no tonga teo aminy izy dia tsy nahita na inona na inona fa tsy ravina ihany, fa tsy mbola tonga ny tompo amoazany avy avy. Ary Jesosy namarika nanao tamin'ny hoe aza misy vovy aminao intsony mandrakizay ary mpianany narezady. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo kianjan'ny tempoly, dia nanao izay mivarotra sy izay mividy teo kianjan'ny tempoly sady nanjely latabatry ny mpandakany vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra voromailala. Alleluia. Dia tisitsika kely le izy amin'ny andininy faina ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo. Ary tsy navelany izy solona hitondra fanaka andeha hamaky ny kianjan'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka nanao tamin'ny hoe tsy voasoratra hoe tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa efa nanao azy zo firenena jiolahy. Ary nareo izany no misorona ambany mpanora-dalàna ka dia nitady izay hamonoana azy, saingy natahotra azy izy satria talanjona ny vahoaka rehetra no ny fampianarana. Ary isakariva dia niala tao an-tanàna izy. Ary noho ny maraina raha nandalo izy dia hita ny fefanalazo hatramin'ny fakany le aviavy. Ary Petera na tsy akana no tamin'io raby eo, ino fa efa nalazo le aviavy mizononao. Jesosy zany tsy nanao remarky, fa ny mpianatra no nanao remarky. Dahoane teny Jesosy niteny zavatra tamin'ny mpianany amin'izay izy. Ary Jesosy namarika nanao taminy hoe manana finoan'Andriamanitra, na hoe manana ny finoana izay ananan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa fa nazovona ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindraka mianjairana eny ranomasina ka tsy hananao am-pony izy, fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azo izany. Zao mangataka ny fifantoanao andro any ariva, eny tsara ny fanambarana rehetra izay omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, fa inoko fa ty takarivo ity
takarivam-panovana ny ao anatinao fomba tsy takatry ny saina ampirehitra sy amadian'Andriamanitra ny tantaram-piainanao ara-ponina ho tonga eo amin'ilay tena ilan'Andriamanitra azy. Raha ianao izay olo izay tiaka anao ity-tanana mafy eo n'Andriamanitra. Alleluia. Ohatr'izao ilay zavatra mitranga Jesosy teto noana mafy dia nantona avy anankiray izy doroboka feno raviny tsara izy mpaminany fa nagaga tsy naminany izy hoe tsisy voany ho aviavy eo fa tonga izy dia nantona ilay aviavy andeha isitraka voany avy amin'ilay aviavy tsy namokatra. Hitanareo Andriamanitra nisy fotoana efa sura amin'ny zavatra antenainy fa ho azo ary hoe vokatry ny finoany izay mitoetry tamin'ny zavatra rehetra noariny fa tsy maintsy hamokatra raha-potoana. Atsangany tsara ny tanàna zao zany raha nao nariva zao Andriamanitra misy zavatra mifanohatra amin'ny antom-pisinao sy zay nahariny ianao dia manao réaction Andriamanitra. Zay ilay finoan'Andriamanitra zay manao réaction izy. Ahoana ny fimetaka ilay izy teto ny 470 misy zavatra somary natetra kely anahy hoe tsy miteny eto ny Baiboly hoe Jesosy miteny ka nanao tamin'ilay aviavy non fa izy hoe Jesosy namaly. Hitanareo namaly ohatrany hoe misy zavatra nataon'ilay aviavy dia nanao réaction Jesosy namaly amin'ilay aviavy tsy nanozona ilay aviavy. Ohatr'izao ilay fimetraka ilay izy misy ny mahasamihafa ny atao hoe miteny ianao sy hoe mamaly ianao. Jesosy nagata momba ny finoan'Andriamanitra miasa hoe manana ny finoan'Andriamanitra, manana ny karazam-pinoana izay nanan'Andriamanitra. Ary lesona dia mametraka manomboka ny 470 reo karazan-javatra no entin'ilay tantara voaboasana sy mivelabelary ny mpanoratra. Marika teto nanoratra sy nanatrika nanambara ny fisehoany izay zavatra mitranga tamin'izany fa Jesosy aviavy tonga dia namaly izy, namaly nataon'ilay aviavy izy. Rehefa zavatra misy io finoan'Andriamanitra io zany dia finoana manao réaction amin'ny zavatra tsy mahafa-po sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zao zany Jesosy zany tsy nety toetra mitoeran'ny olona victime zany. Mamaly izy zay tranga tokony hovaliany ara-potoana. Tsy nanao-nakapo izy fa miteny reny izay rehetra manodidina azy ny amin'izay zavatra tia mitranga teo amin'ilay aviavy. Ary nandray azy mpianatra matoa taiky peterina andalo teo amin'ilay toerana dia miteny hoe le nitenenao maty zay fa malazo. Jesosy tena tsy miteny hoe jereo ny ilay aviavy misy mikomaly satria amin'Andriamanitra ilay izy normal. Hitanao le karazam-pahagagana ilainao ny tanan'Andriamanitra, le karazam-panovana tsy takatry ny saina ilainao mikasika Andriamanitra io. Amin'Andriamanitra io normal raha miova. Allô? Fa ianao mila manana le karazam-pinoana izay nananana anova zavatra ara-potoana. Amen. Ahoana fipetraka ilay izy renireo izay nitenen'i Jesosy tamin'ilay aviavy. Ary ny zavatra sorona 470 mipisorona zany efa ela ny kendry tiamono an'i Jesosy fa nahatonga an'i Jesosy tsy lavy mihitsy ary tsy mety hoe raraka mihitsy tamin'izay mety ho fanenjena sy zavatra nitranga teo ministera dia satria ny fampianaran'i Jesosy dia fampianarana mba hampirofo-pamantarana sy fahagagana mifanaraka amin'izay zavatra lazainy. Dia teto ny zavatra nisy ary nandray zany no mpisolo izy mba nikamoradana ka dia nitady izay mononan'i Jesosy rehefa avy tao am-tempoly izy saingy natao azy izy satria miantona talanjona ny vahoaka rehetra no fampianarana izany hoe hita mpisorona fa tsy karazan'olona azo vonona ohatra moky Jesosy. Alleluia. Tsy azo vonona ohatra moky izy satria manana mpamantarana momba ny fampianarana izay hoentiny ary tonga dia misy fitraikana amin'ny fiainany manodidina azy. Alleluia. Natavatra amin'i Jesosy misorona no fampianarana. Ao amin'ny 420 maneho sy manam-porofo fa rehefa maraina ny andro ka nandalo izy dia hita ny fefanalazy ohatramin'ny fakany ny aviavy ny zavatra nahavariana
nalazo tamin'ny fakany le aviavy taorian'ny teny tompo a dia nalazo avy hatrany hatrany amin'ny fakany le aviavy zany hoe manaraka arak'izay lazainy Jesosy le azo nanaiky zany zay lazainy Jesosy le azo ndiky raha diky rehefa teny Jesosy dia nanaiky hatramin'ny fakany le azo nalazo maty nanomboka hatrany amin'ny fakany le izy ny fon'Andriamanitra zany dia tadikio rehefa Andriamanitra manombotra rehefa Andriamanitra no miteny zavatra anankiray ho foanana dia tsy hoe ny raviny malazo fa mivata mbola velona fa tonga dia ny sofiny fakany le problème mihitsiny manaiky dia malazo hatrany ampotiny le izy dia maina tsy sady velona intsony. Alléluia. Ka raha ianao zany alohan'ny hariva miteny aminao Andriamanitra hoe sitany ianao zao dia ny mandeha n'Andriamanitra voalohany ny fakany le aretina mitsy tonga dia miaraka. Alléluia. Eto zao jereo tsara ny zavatra mitranga fantatsika fa nitranga ety ivelany amin'ilay azo dia vokatra miaina avy any amin'ny fakany le izy ary itako Jesosy rehefa miteny zaho ozy izy tonga nanareo fiainana ny fiainana be dia be dia rehefa nilaza izy mikasika momba ny hoe nisy oto izy andrava ny asan'ny diavoly dia ozy izy zay tsy namoleny raiky dia ongotako ndika an'izay tsy hoe nitabaha raha tabahako izy dia tia tenatena fa ny hoe ongotako niongotra hatramin'ny fakany izy ka za mahita no any hariva fa iaso eto fon'Andriamanitra io ninninona zavatra rehetra tsy namolen'Andriamanitra io fiainanao no any hariva manana fanantenana fa no mieriny tenin'Andriamanitra velona zay miasa eto miongotra hatramin'ny fakany zany amin'ny anarana eto efasafiana zavatra iny fanaiky amin'ny roapolo raisika tsikelikely mindefa telo amin'ny roapolo ary Petera natsaka anao tamin'ny hoe raha io efa nalazo le aviavy nozoninao ary Jesosy namalika anao tamin'ny hoe manana le karazam-pinoana nanan'Andriamanitra zao lazaiko amin'ireo marina tokoa fa nazovo tia tena mahafinaritra be ala izy hoe nizaniza ny dikany ary eto ao anatin'ny nazovo io ianao nefa hitany ao anatiny io. Amen. Satria eto tsy tena mpianatra ihany na misy mpaminany be na misy hoe misy titre ambonimbony kokoa noho zay na arikibishop na tsy fantatro izy fa ozy izy nazovy tsy teny izy hoe apôstôly tsy teny izy hoe évangéliste tsy teny izy hoe mpaminany na mpampianatra fa nazovy ayaya Jesosy nanao fanoharana tamin'ny aviavy nozoniny hita maso hoe nalazo hatrany amin'ny fakany fa ny fanoharana tiany amokafana vision amin'ny mpianatra amin'ny dingany ambonimbony kokoa fanoharana ny amin'ny tendrombohitra afindra ho any an-dranomasina ogotana zany le tendrombohitra dia varitra zany hoe dingana tsy azo ny sain'olombelona takariny le fanoharana netiny afaky nitranga avy amin'ny fanantsika io finoana io jereo zavatra misy teto ny karazam-pinoana amin'ny nananan'Andriamanitra tian'Andriamanitra hiainany zanatra hiainany mara sy nampianarana dia le karazam-pinoana mahita vokatra mifanaraka ny zavatra tenenina eo maro ny karazam-pinoana eto ambony tany azontsika isafidianany fa eto Andriamanitra mitarika amin'izay sy novotsika hoe le karazam-pinoana zay nanan'Andriamanitra zay isafidiana finoana tsy hoe karazam-pinoana indramina tsika tsy mihinana finoana amin'Andriamanitra tsy hoe eto sika vao hitaraina mba hiasa Andriamanitra fa le izy fananana ny lazain'Andriamanitra manana zany hoe efa ao anatinao le izy fa mila tonga saina ara-potoana ianao mampiasa an'le izy hitanareo io le fanambarako foana matetika hoe Petera sy Jôna nefa bakeo mivavadiny tsara endrika le mpangataka nefa mpangataka vola isanandro amin'zareo fa nisy fotoana anankiray tonga saina Petera sy Jôna hoe mananjava tsika tokony omena mihoatra noho zay angatahany oranga io fa maninona raha fisorana le izy androany
ary tamin'izay fotoana ny fahatongava-tsainy zay namelona ny fona tao anatiny izy ro mirala dia zao tsy vola nomeny fa nitombo tamalemy no atanjahana teony eo tamin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazarety. Aiaia ka zao le izy fantaro zay anananao mba tsy atonganao hitanao aniry zay zavatra tenao hitranga toy ny hoe vao hosamborona any amin'Andriamanitra. Tsika tsy misambotra finoana fa tsika nomena ny finoan'Andriamanitra ao anatsika. Azany finoana zany présent ao anatinao zany finoana zany amin'ny alalan'ny fandraisanao an' Jesosy Tompo sy mozofianao manokana sy ny fisiny ao anatinao. Zao le izy androany ariva mino afahanokatra ny masom-panahintsika Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny fiasan'ny teny zay toriny eto amin'ny takarivo ity dia ho velona indray ao anatinao le finoan'Andriamanitra zay efa natorotoro satria tsy hoe tsy tao le izy hatramin'izay fa afaka etsehantsika le izy androany amen. Ary amin'ny alalan'ny fanetsehan'ny teny an'izay finoana zay zay tranga tamin'izany afaka ho velon'Andriamanitra androany amen. Alleluia. Andriamanitra tsy niteny hoe nizanizy nazofo ilaza momba ny tendrombohitra io na nilaza izy hoe nizaniza nazofo no hiteny amin'Andriamanitra kangataka aminy mba hivarina ny tendrombohitra io any zay miteneny fa ozy izy hoe nazofo no ilaza tonga dia miteny amin'ny tendrombohitra mivatana hoe varina ry dia manaiky azy izy. Teny amintsika izy hoe fanoharana ny azo fa tsy ny azo lery no azo tenenina sy bakiona fa tendrombohitra na tendrombohitra aza mety io. Tsy hoe voafetra amin'ny zavatra anankiray zany fa amin'ny zavatra rehetra. Tia anokatra ny vision-nao Andriamanitra fa ninona karazan'izay zavatra izay ilana fanovana dia izy Andriamanitra mety le izy rehefa ao anatinao ny finoan'Andriamanitra. Hoy Jesosy tsy io ihany ka Petera tsy io ihany tsy le hitanao io ihany ka dia ary amin'ny vodom-bonarana eo dia teny hoe mahinambalazoatra mifaka fa tiaka vonona ianao tsy zay namanky tsy zay fosy izy dia tendrombohitra koa azy ny zavatra rehetra na ny zavatra tian'Andriamanitra ampianarina ao anatin'ity fampianarana anankiray ity dia zao hoe afaky mifeny zavatra rehetra ianao eo amin'ny fiainanao ary tsy tokony hitoetra amin'ny toeran'ny olona victime zany ianao fa olona mandresy sy maholo mandrakariva miaraka amin'Andriamanitra. Fantatrareo ve natonga ny tompona monina antsika olona vaovao karazan'olona any amin'ny voninany eto ambonin'ny tany zay le ampipisitsika nataony voninany ianao tsy tonga teto tany parazary zany ianao nasonsy tsy kisendrasendra natongavanao teto ambonin'ny tany fa nataon'Andriamanitra ho fanehoana ny voninany ny fisinao ao amin'ny Kristy eto ambonin'ny tany. Tian'Andriamanitra me voninahitra ny anarantsika tian'Andriamanitra omena voninahitra eo amin'ny fiainantsika ny anarany ny fiainantsika sy ny ampipisitsika dia tena vokatra hafakely mihitsy raha samy voary rehetra misy eto ambonin'ny tany raha samy olombelona rehetra misy eto ambonin'ny tany ny kristiana. Ary tia ny alalany zentilisa ny voninany eto an-tany amin'ny alalanao zanany eo tena safidiny nanao anao ho tonga voninany eto ambonin'ny tany dia zao izy tadio ny aretina tsy voninahitr'Andriamanitra fantrana tsy maneho voninahitran'Andriamanitra fahararana lava tsy maneho voninahitran'Andriamanitra ary mila fantatsika ny tenin'Andriamanitra momba antsika mba hahafahantsika tsy ho voafitaka na hitovy fomba fijery amin'ny zentilisa miatika ny zava-misy eto ambonin'ity tany ity. Ozy izy avita mpanao salamo eo na misy arivo ary olona lavony akavanao alinalina eo anilanao dia ozy izy hoe tsy akasika ianao zany fa tsy akasika ianao zany ozy izy fa hitanao ny amaninany ratsy fanahy zany hoe ianao zany sy le karazan'olona tonga dia tokony hoe tonga dia maimaiky ery ampitany fiainanao amin'ny hafa hoe misy olona victime mitovy tamin'ny zavatra nanjoanao zany dia victime izy dia anao tonga dia ampitany fiainanao ranonany ohatran'izany rano dia anao manana ny salamy faraiky amin'ny sivifolo afaka miteny anao hoe ranon' zany ianona koa mety victime zany fa za tsy misy an'izany. Alleluia. Hitanao ve izy afaka mandalo ny zavatra rehetra fa ny zavatra rehetra zay tsy manome voninahitran'Andriamanitra dia opportunité afaka hovaina mba ho tonga fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Ahoana ary le izy matsangana ny tana zay ty andeha ahoana le fomba hoe isehoany voninahitran'Andriamanitra ty zavatra anankiray ty tena tiako raha isokatra bebe kokoa isika amin'ny atao hoe dingana raha-pahatakarana mikasika momba ny fampiasana ny finoan'Andriamanitra io sy ny tanjon'Andriamanitra ny fanehoana ny voninahiny eo amin'ny fiainanao androany ariva. Zareo le zao natoko fasivy manoko mandimy voalohany
Jesosy nandalo izy dia nahita lehilahy zavatra ato fony voateraka ary mpianany nanontany hoe raby eo iza moa nanota io lehilahy io ve sa ny ray aman-dreny dia teraka jamba izy. Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io nanota na ny ray aman-dreny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy na koa raha diky ny anehoana ny voninahitran'Andriamanitra eo aminy. Isika ozy izy tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro ny andro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho ozy izy dia fahazavan'izao tontolo izao aho teto izany no tena natsapako an'ilay hoe fahazavan'izao tontolo izao io atao anatin'ity teny ity koa nahitako an'ilay tena hoe inona ny dikany hoe fisehoan'Andriamanitra amin'ny voninahiny amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Zao le izy tao anatin'ity tantaran'ilay tovolahy teraka jamba ity efa lehibe izy teto ny raha nao an'ny Siloama moa izy rehefa avy eo anasany masona fa raha vakitsika io tantara io dia tiako tsindriana fa Andriamanitra dia tsy nametraka fialan-tsiny tsy misy fialan-tsiny azo raisina ny amin'izay teny avy eo am-bavanao mikasika momba na karazana fahavoazana anankiray na zavatra tsy mety anankiray ohatrany hoe aretina teto fahatsambana teto ho Jesosy ny mahatonga ny lehilahy io teraka jamba dia mba hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Tinarona le ady hevitra teto hoe ny antsapana zany fa faible ny finoana dia mitady excuse anamarinana situation. Atsakany tana zay miana manaraka tsatsika jereo izy tsy za mamorona fa ny baiboly ndojinetsika miaraka nandady Jesosy nahita lehilahy zavatra ny ekipindreny ary mpianana nantany azy hoe raby iza moa nanota io lehilahy io ve sa ray aman-dreny nititeraka jamba izy. Jesosy namaly tsy io lehilahy io nanota na ray aman-dreny fa ny anehoana ny voninahitran'Andriamanitra eo aminy fa isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka antsika raha mbola atoandro ny andro ary avy ny andro izy dia tsy mahazo miasa ny olona zao raha iton'izao tontolo dia fahazavan'izao tontolo izao zany hoe présence an' Jesosy zany dia présence dia fanatihana anankiray afaky ny anome antoka n'izay rehetra mila ny fanampiana fa vita ny adin'ny olona. Ny antony dia tsotra teny Jesosy tsy nanome mihitsy hoe ray aman-dreny nanota na ny renina ny zany excuse zany tsisy ny anonona ray izy hoe ny antony fisehoana zao zavatra zao dia mba hanehoana fa misy voninahitran'Andriamanitra eto androandro. Azonao le fetaka izy ohatra zany zany fisehoana voninahitran'Andriamanitra miasa ao amin'ny finoana io ny ahafantaran'izany fa manomboka memiena ao anatinao na tsy le karazam-pinoana mbola misy ao anatinao dia zao manomboka miketiketika ny sainao mitady zay fomba anazavana anamarinana le situation hoe normal raha ohatran'izao satria tia ny antony fa tena tsy napetaka Jesosy mihitsy le antony sakana anamarinana fa jamba olona io fozy izy na jamba tany amboaka azy io ny antonga avako eto za fahazavan'izao tontolo zao tsy maintsy misy eo voninahitry ndraiky miova ny zavatra rehetra. Halleluja. Hozy izy Jesosy mahatoky io lehilahy teraka jamba dia mba hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra zao ny andiny fahatelo teo tsy lehilahy io izy nanota na ny ray aman-dreny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Teny Jesosy hoe ny fahajambana dia tsy avy amin'Andriamanitra ary koa tsy avy amin'ny fahotany ray na reniny na ity tovolahy ty amin'ny fomba ahoana moa ny tonga azy anota izy aratra ny ampoaka nefa jamba fa asa devolina izy ary ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy izy Jesosy zay ny antony fisiny io fahajambana io. Dikan'izay jamba fotsiny izy eto any ampoaka mandram-pifanena ny andro fa amin'ny fotoana hitany anahazay miala ny fahajambana verina mahiratra izy. Hitanao ohatrotr' zany ny fomba fisehoan'ny finoana io rehefa miasa za tena mahita mihitsy fa fotoana zao manomboka tokony ampiena ny fahaizana mitoro-tena lava loatra fa fotoana zao tokony ampiarana finoan'Andriamanitra ara-potoana amin'ny fotoana ijoroanao dia tokony zavatra mitany eo amin'ny fivorianao. Tsy gana tana zay miala ny antony dia tsotra rehefa présent io finoana io miova ny zavatra rehetra mba azonao rehefa zavatra mitsaky zany hoe teo Jesosy zareo anazavany le zavatra hoe inona tonga jamba mba azonao zavaina ve tsisy antony ka tsy indray manota tsy
zao asa mietrehitra zany reo fa zao fotsiny ny antony fahajavana io dia mba nanao voninahitran'Andriamanitra tsy avy amiko va satana nanao an'io fa tonga satria zany fahazavana zao tontolo zao niaiza ny fahajavana tsy maintsy miala ny fampahiratana vaovao tsy maintsy mitranga tsy Jesosy tsy maintsy manao ny asan'Andriamanitra raha mbola atoandro ny andro tsy maintsy manao ny asany raiko raha mbola atoandro ny andro jona voalohany toko fahatelo dimy fahavalo ny seho ny zanak'Andriamanitra dia nandrava ny asan'ny devoly ka mba tonga ny asan'Andriamanitra iseho dia tsy maintsy manahy anatanteraka ny asany tsy ny ray tsy ny reniny tsy tirangaty tsy araky ny fihevitry ny jios sy ny mpanapaka ny sinagoga hoe avy amin'Andriamanitra io fa maherezy ianao nandimy fadimy Jesosy nilaza fa hoe fahazavana zao tontolo zao izy midiky fa nidikany hoe fahazavana zao tontolo zao dia ilay mpitondra fanasitranana fampahiratana vaovao indray ao anatin'ny fahazavana zay ilay fahazavana ho any zao tontolo zao ny fahatongavan'i Jesosy dia zao izy ilay mpitondra fiainana mandresy ny hery ny fahafatesana atao ny fisangarana dia naniraka ny apôstôly mpanompony izy naniraka antsika mpanompony izy ianareo indray zao izy ny fahazavana zao tontolo zao ao anatin'izany fahamarinana mahafinaritra loatra zany tsisy fampahorina ntsony eto ambon'ity tany ity satria samy mahiratra ara-panahy daholo ny tsirairay avy amin'ity takarivo ity taontsika itsy zavana kely anankiray alleloia raha natao voninahitr'Andriamanitra ianao ho fantsom-panehoana ny fahatsaràn'Andriamanitra natao fahazavana zao tontolo zao tahaka azy dia midiky fa nantsony ianao aneo ny fahamarinana sy ny fahatsarana eto ambonin'ny tany ianao ilay karazam-pamoronana vaovao ao amin'ny Kristy olo vaovao ny antony natonga n'Andriamanitra nanao anao olombelona tsy mitovy amin'izy na amin'izy dia tokony ho tonga saina eo ampitoerana eo ianao hoe misy antony tena ilan'Andriamanitra manokana eritreretinareo hoe efa 5 miliara zao ny olo eto ambonin'ny tany 9 miliara raha 9 miliara misy ny olo eto ambonin'ny tany amin'izao dia tadidio tsy misy olona anankiray miverina ilo zany tsisy olona mitovy kopy zany hoe tena mitovy tanteraka izy fa ny olombelona tsiray avy dia unika daholo miavaka nataon'Andriamanitra tsisy kopy miverina ohatr'izany koa tsika raha mijery nikitana baiboly ao boky Jôba dia milaza hoe samy men'Andriamanitra ny anarany avy nikitana tsiray avy ny olona eto ambonin'ny tany zao ataontsika hoe galaxie anankiray ao anatina galaxie anankiray dia misy karazana vondrona kitana maromaro dia misy karazany manodidina ny tany eo na 5 na 4 ao zay ihany fantan'olombelona Saturne Jupiter ihany zay dia ny olona fa misy plutôt hoe voie lactée ireo ndray karazana galaxie maromaro mitambatra le izy rehefa mijentsika hitonareo ohatrany hoe kitana be dia be dia ao anatin'ireny reny atao voie lactée satria misy fiombonana kitana maromaro sy galaxie maromaro galaxie navondrona kitana maromaro mitambatra zany nefa izy Andriamanitra reny kitany reny samy hafa ny anarany ary Andriamanitra manomona ny anarany kitany reny tsy rahay avy am'izay namonona ny azy ditanareo science limité zany mametraka fa enjany ianao raha mahafantatra no mifolo amin'isany kitana manodidina ny tanynao fotsiny nefa Andriamanitra na zay mbola tsy hitanao any ambadikeny azy efa izy manona ny anarany dia izy tamin'ny Jôba zany hoe mahafantatra ny reny tsirairay avy ary tonony koa amin'ny anarany tsirairay avy reny dia zany iteny aminao no any arivo zay Andriamanitra zay na nikitana azy nataony samihafa ianao voateraka dia tsy mitovy amin'ny zokinao nefa samy nateraka ny dadanao sy mamanao nakabana raha mbola misy mahasamihafa azy dikan'izay ianao aza mampitovy ny lalanao amin'ny fombiazan'ny olona hafany fa ianao spesialy ianao alleloia hitanareo zany mahatonga ny vision-ny olona indraindray tapony satria tiany satana hofafana ao anatin'ny mémoiran'ny olona fa manana fitiavana nao manokana tsy itovizanao amin'ny hafa tsy itovizany fitiavan'Andriamanitra ny hafa eo amin'ny fiainanao manokana Andriamanitra zay no tonga nanteny hoe raha ohatra ka olona 9 miliara nataon'Andriamanitra hitovy amin'ny endriny daholo dia ohatran'iza zany Andriamanitra satria ny olona tsiray avy tsisy mitovy raha ohatran'Andriamanitra dia mitovy ny tarehiny daholo fa tsisy hoe manana tarehiny manokana zany satria kopian'Andriamanitra nefa rehefa jerena tsisy mitovy daholo ny olona dikany Andriamanitra dia mitovy aminao manokana amin'ilay fisehoana manokana aminao tsy misy itovizany amin'ny fisehoana manokana amin'ny hafa hitovy amin'izy na amin'izy zany
manompo eo amin'ny fiainana miantika an'Andriamanitra sy ny présanceny amin'ilay antom-pisianao manokana iny. Manompo miditra ao amin'ny teny mamantatra ny mombanao, sokafo mifanaraka amin'izay teny hitanao avy aminy sy voarainao avy aminy visionanao, andehananao lavitra miaraka aminy. Zavatra eto ambony tany mbola tsy hitany mason'izany izy, mbola tsy nisokatra, mbola zavatra tsy hita fa manerina n'izao tontolo izao fa tian'Andriamanitra mitomboka eto ambony tany. Ary inoka ilay izy ka ho an'izay mifantoka amin'Andriamanitra dia ahita ilay anjara voatery tsara lavitra. Ary Andriamanitra hanomboka hijoro eo amin'ny fiainan'izay olona izay. Ary hitako fa ao anatin'izao vola amin'ny fon'Andriamanitra miasa izao eto izay olona izay. Alleluia, alleluia. Ka tsika mila miavitra fa tsisy nizaniza mitovy aminao zany. Ianao zao rehefa nafondimezanao raha dia tsy mitovy amin'ny eny hafa. Misy olona mitovy ohatr'izany fimezana dia misy dia zany fa nitovizantsika fotsiny zay le hoe aza manao fihavana molitra ambony sy ambany izy izy ka testa vao mifanata. Fa rehefa misaraka io molitra io hita nifinao zay profo ahafantarana fa faly ianao. Amen. Ka tsy misy olona mitovy fime aminao zany, zay mahatonga leo antom-pisina samihafa hitondra an'ilay tena fifaliana miavaka eo fiainanao. Ianao ne tsy natao anty ary ny fiainao dia vavolombelona manokana ihany koa. Ianao dia tadidio tsy araha zany ianao. Ary raha fantatrao zany zavatra zany dia raha tsy fantatrao zany zavatra zany dia tadidio tsy afaka miavaka eto ambony tany zany ianao. Ary tsisy dikany ny antom-pisinao eto ambony tany satria te ohatra ny olona foana ianao. Ndraindray zay no mahatonga ny olona dia very fifantohana ny olona mangala tahaka ny fiainan'ny hafa. Na dia ohatra ny tsiriko zany hoe fiainan'ny ohatra ny mandeha raha mifantoka kokoa amin'ny ianao ianao dia manomboka manao dingana tsara ny toerana misy ianao io dia tsy misy tsara ohatra ny ianao. Fa ny problème ndraindray variana ianao mierikerika mampitany fiainanao amin'ny hafa. Tadikio fa ny fiazakazahana dia misy olon-dalana mahitsy apetraka Andriamanitra eny amin'ny lalanao izay tsy fandraisanao amin'ny hafa. Alleluia. Ary lasa disqualifié ianao na tonga aloha ary raha vao ny amin'ny linina ny hafa ianao dia terenao ohatran'izao tsy averanao dia paty. Azonareo iny tonga dia efa mety tafita any amin'ny arrivénao tonga dia sotomony anina hoe ianao nanitsaka ny linina ny hafa fa tonga aloha ianao arabaina fa tsy première ianao fa disqualifié. Maka sisnery misisnery zany zao mifanto tsara inona ny antom-pisiko, inona ny lazain'Andriamanitra momba aninona eto an-tany anao inona. Alleluia, alleluia. Fa io zay rehetra ilan'Andriamanitra anao dia tsy afa-misaraka amin'ilay fon'Andriamanitra ao anatinao. Misy fon'Andriamanitra manao zany mahavita zavatra ao ary manomboka izao midira any amin'ilay dingana goavana ampahasahina miaraka aminy. Aza mametraka ny fiainanao eo amin'ilay toerana kely misy ianao hatramin'izay iny. Ianao miaraka amin'ny grand sady lehibe no manam-pahefana tompony zavatra rehetra. Dikan'izay velany vision anao fa raha tasy lavitra zay rehetra eo aminy izy namorona azy kely loatra izay angatahanao raha hoarina amin'izay vonina ho aminy. Alleluia, alleluia. Zany mahatonga an'i Jesosy naneo hoe ahoana ny fomba ifehezana ny zavatra rehetra misy manodidina anao. Ino ny zavatra faran'izay tsotra. Ahoana ny iainana amina karazana fiainana feno fahasalamana, fifaliana, fiadanana. Hoy Jesosy hoe meko anareo ny fiadanako tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao. Zany hoe Jesosy tsy nanome antsika hoe zavatra be dia be vo avy mitsangana tamin'ny maty izy dia tsy niteny izy hoe meko anareo Jerosalema ray manontolo firektara izy io ohatra. Na omeko anareo fa misy arenana fenona ho mangingina tsy ambadika atsy 24 milliards de dollars manao roa 10 lahy. Adoro tsara ny tanàna.
Izy Jesosy fiadanako nomeko anareo. Zany io finoan'Andriamanitra io dia mipetraka eo ambony fiadanana. Rehefa mitsahatra ianao miaraka amin'Andriamanitra, mitsahatra ianao amin'ny tenin'Andriamanitra, tena miteny aminao marina, avy alao tsaka zay traka fa ny zavatra azo antoka dia izao, vao miteny ianao dia miova ny zavatra rehetra. Halleluja. Fa manino Jesosy miadana satria nahazo teny avy amin'ny rainy izy hoe ny zavatra rehetra iainonao. Teny tokony ohatr'izany en'Andriamanitra. Andriamanitra zany manome antsika izy ny fahefana, fahafahana, hery. Zany no miny antsika. Dia ianao zany rehefa nateraka indray manapatsapana ny fisiny zany rehetra zany ao anatinao, dia zao izay no mahota ny fanahiana hoe aza manana inana inona. Satria ny fanahiana dia fieverana, fa tsy misy ny ampy afaka hijoroana ahafahanao manohatra izay sakatsakana misy eo anoloanao. Dia ozy Jesosy izay dingan'ny voninahitra ozy izy, ny fanehoana ny fahaiza-manaon'Andriamanitra eo amin'ilay dingan'ny fahatsaram-panivana Andriamanitra mpanorina azy, dia aseho amin'ny alalan'ny fahatongavan-tsaina fa manana ny zavatra rehetra ianao ao anatinao, fahefana mifehy ny zavatra rehetra nomen'Andriamanitra anao. Dia izay no mampiadana anao. Fantatry Jesosy fa ny ray tsy mandao azy. Fantatry Jesosy fa ninona angatahany amin'ny ray dia azo izany. Fantatry Jesosy tsara fa raha volatsaka ny teny dia miseho vokatra. Dinaro mampikorupaka azy. Hitanareo amin'izay izay matompo ny zavatra rehetra azy, satria ny zavatra rehetra dia miaino azy. Zavatra rehetra manatsofona daholo na mivato azy dia manatsofona. Tena mota zany manatsofona matoa tenen'Andriamanitra hoe findra dia mety. Ary tsy fahefan'Andriamanitra intsony ny amindra tendrombohitra, fa izay manana ny finoan'Andriamanitra no ampiasaina amindra tendrombohitra. Marina zany ianao marina ny zavatra rehetra fa tsy tonga saina amin'ny zavatra nananao. Misy zavatra tena kaikanao misy zavatra efa ao anatinao ny teny hoe efa ao anatinao ny hery, efa ao anatinao ny fahefana. Tsika zany noerana andeha amin'izay tsika na tsy misy ny finoana avy amin'ny fahalalana tsotra, miteraka avy amin'ny fahalalana tsotra ilay finoana. Misy ny finoana noraisinao avy amin'ny fitaizananao ao an-trano. Ohatra rehefa tsy tia ray aman-dreny alotony rindrina dia hoe mantaka rindrina mahafaty ray aman-dreny, dia mam'izay fotoana izay mampiny finoana avy tahotra volena zany matiana hoe tsy fatany amina dia tsy mandoto rindrina satria zaza manko tia mandoto rindrina avoana. Dia reraka ray aman-dreny mikosoka rindrina dia tena mahafaty ray aman-dreny. Dia izay finoana avy amin'ny fitaizana zay. Fa misy ny finoan'Andriamanitra. Rehefa fantatrao izay fahefana ao anatinao zay dia tsy ambaamby ianao. Teteny hoe raha misy olona re voana cancer na voana ataontsika hoe VIH, dia olana saribahany ireny ka sedana tranga tsy azo oarana mandeha zany fiteny Jesosy eo bokon'ny Jaona toko 5 io, ny fanoharana momba ny fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahazavana tokony iseho amin'ny mahafahazavana zao tontolo zao antsika tahaka azy. Raha ianao ilay olona manana izany fahatakarana izany androany, tena mitsotra aminao tonga amin'ny mazava misintany aiza. Ary tsisy ninona tonga anao amin'ny fomba sy atahotra fa mijoro am-pahasahiana fotsiny ianao ao anatina fatina sy fiadanana tanteraka, baika amin'ny fomba tsotra izay tianao hovaina dia mitrangy zany. Mino manomboka no any arivo fa izay finoan'Andriamanitra izay ampiasanao izay finoan'Andriamanitra izay, hitaridarinanao izay finoan'Andriamanitra izay, ary présent ara-potoana izay finoan'Andriamanitra izay anova zavatra manomboka no any amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao izay olo izay dia mitiafa mafideron'Andriamanitra. Amen. Io le secret manovany zavatra rehetra no tonga feno voninahitra. Tena miteny Jesosy namaly maha-Andriamanitra azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, rehefa tsy miana any ianao nizanizy teny ampatokiny dia hita mivokatra zavatra teneninao. Izay marina toko 1:29 say hoe fantatrao zany zao dia manino ianao mbola lany andro mitomany, manino ianao lany andro mitanisy olana, teneny fotsiny io dia mety. Izay nolazainy Jesosy. Ary raha mino ianao fa Jesosy tsy mandaiky, Jesosy Andriamanitra tena matoky azy marina ianao fa tompony fahefana sy ny rehetra izy, dia maninona lany fotoana mitaraina amin'ny zavatra tsy tokony hitaraina fa bakiona dia mety. Menao avy ianareo sa tsy meno? Ianao izy Jesosy fanehoana ny voninahitra eto ambonin'ny tany,
aza matahotra ianao fa mitenena fa mety io zavatra io. Ianao tsy olotsotra fa olona itoerany fanahiko. Zana nomenao miteny mpamoronana ao anatinao ary eo am-bavanao. Ary Andriamanitra nanomenao vatana azo ampiasay le hifandraisana amin'ny tany. Ianao ne ho karazan'olona efa voavolavola taloha fanenan'izao tontolo izao aseho eto ambony tany amin'ny alalan'io vatana tsy ianao io mba hanao zavatra avy amin'ny fanjakana izay naniraka anao. Ty vatana ty blouson na moa le anaran'le tonga dia tsy blouson fa le combinaison wy ohatra manao combinaison fotsy ianao zany amin'ny vatana io. Ty vatana ty zany tsy ianao fa ianao le ao anaty vatana. Mba fantatrareo fa talohany namoronana ny adama tao vovoky tamaso naseo tamin'ny vatana tao amin'Andriamanitra izy eny. Ozy Andriamanitra andesika amorona olona tahaka atsika efa tao amin'Andriamanitra amin'izay izy. I Adama nampitaina tamin'ny sofle tsy mahare teka fa le vovoka fotsiny raha tsy nitsofina ny tsy tongolombelona. Dikan'izay présent tamin'ny alalan'ny sofina tao anaty vovoka amin'izay tongolombelona Adama. Ka ianao tsy ho vatana io fa ny problème tampena Satana le programme lanitra tsy ho tanteraka eto ambony tany. Nefa ianao amin'ny alalan'ny fonan'i Jesosy dia nahasodrano avy amin'i Jesosy fa zay minoa ny asa ataoko no ataoko io. Ary ianao asa lehibe noho izany azy izy satria zavaka any amin'ny raha. Zao Jesosy eo akavanandrahy zao nom de vous anehoana ny asa goavana mbana tsy diso. Raha ianao le kristianina manazafantakarazany ao anatinao miorakorana feroce. Halleluja, halleluja. Noforona taloha ny vatanao fananao. Adama aloha natao voalohany vonakeo mivovoka Andriamanitra nanao vatana itoerany Adama. Taizy izy taloha famoronana azy tao amin'Andriamanitra izy. Tonga Adama rehefa nisofina mivovoka lasolombelona. Atsaroa fa mivatanao tsy ianao fa rehefa hitanao zany tsy fantatrao zany dia nomboka hiavaka amin'izay ianao. Io vatana io trano itoeranao. Toerana ipetrahanao mandritry ny fivainanao tao ambony tany fotsiny io. Ary zay mahatonga ny Satana namitaka avy amin'ny vatana. Ny trano no fitahany. Alleluia. Dia nanaraka n'le vatana ny safidin'ny olona. Zay nahatonga ny fahotana tonga avy eto ambony tany. Zay mahatonga ny olona anankiray rehefa miala eto an-tany izy dia mahita ny vatana. Rehefa tsy eo io vatana io dia mbola velona ihany ianao fa tsy tamaso fotsiny fa mifindra tontolo anankiray hafa indray. Dia ohatr'izay misy le izy. Dia ny eto ambony tany dia mila tonga saina io fa olona avy any amin'ny tontolo tsy tamaso aseho eto ambony tany anao programme aneo ny programme fanjakana izay naniraka anao. Zay ny ambassadeur Kristy anao. Ka nomen'Andriamanitra anao vatana io ahafahanao manao zavatra tsara sy mamita ny programme ny sitrapony eto ambony tany. Misy programme tian'Andriamanitra atao amin'ny alalanao matotongolombelona ianao. Averiko-ndray ao anatin'ny divine election na ny fifidianan'Andriamanitra dia supermatozoïde manarikisa ny tonga ao mikipo mamanao. Fa zao tamin'ny ianao voaforana no vilona anankiray fécondé amina supermatozoïde anankiray raha roa le izy kamany nareo voaka avy ao. Raha ray le izy ianao reny ka ho manarikisa dia efa miposesika avy any amin'ny tontolo tsy tamaso ianao zany nampitidirina tao amin'ny dadanao makany amin'ny mamanao fa amin'ny alalan'ny fifidian'Andriamanitra ianao reny miteraka teto ambony tany. Dikan'izay efa misisika ianao tonga any aza mandany fotoana mitsisy dikany atao izay milananao teto ambony tany fa misisika koa le ilanao eto any fanjakan'Andriamanitra. Zay mahatonga Jesosy niteny hoe misy eseita vavahady eky ianareo misisy fisisiana ny tonga eto fisisiana koa ny elana eto. Azay mino ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy mamombaka. Halleluja. Rombana ny fanjakana. Halleluja. Ka ianao zany tonga eto tadio fa missionnaire ianao fotoana eto ambony tany sy lanina fotsiny amin'ny zava-pony zany asivoga anafanafana ny zavatra ataonao. Eritrereto hoe tonga eto ambavy an'Andriamanitra. Tonga eto tsy ianao sitrapony nofoko. Tonga eto tsy fitaovan'ny Satana apietry ny fiainan'ny hafa. Tonga eto mifantsona ny promotion ny hafa. Tonga eto marika lehibe anehoana fa velona Jesosy. Tonga eto avazavany zao tontolo zao amita ny asa ndray fa raha mbola ataony hafa. Ninona ilany halleluja. Rehefa manatona le objectif manomana Andriamanitra ary fanohan'Andriamanitra anao dika fa tsy maintsy mahomby ianao. Inona ny ilana vatana ary zany ohatrany hoe namavanina be le vatana teo. Tsotra le izy ilaina le vatana. Satana misisika ampiditra programme hafa
ary programme satana tsy afaka miditra ny fanahy fa programme ara-panahy efa n'Andriamanitra perturbe korotany le programme ara-panahy tsy hitraka amin'ny alàna fampiasana vatanao ampiasaina ny fihetsem-ponao iraikitra ny vatanao tia teny ianao manao izay zaona tombony tsy marina varina ny fiainan'izao tontolo izao misasatra mitady amin'ny mamoana ny fotoananao lasa tsy misy n'Andriamanitra intsony zany hoe le tena mission le vrai mission zany tsy tafiditra amin'ilay programme intsony ianao fa zao ny andronao ray manontolo ny atsasamanila mahery tsisy an'Andriamanitra na ray na miala tokony amakina baiboly ary vaky baiboly ampanina ianao eo amin'izay le hoe famatorana ra-panahy ny famatorana ra-panahy dia aseo amin'ny entiky ny famatorana eo amin'ny teny zay lazainao famatorana ny fifehezanao fotoana mba tsy hovery amin'ny zava-poana foana fotoananao ny fifehezanao ny tenanao mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra maty finora zay ny zavatra misy tananao amin'izay ny zavatra misy ka rehefa miezaka satana hamotika amin'ny vatanao inona moa tanjona rehefa potika amin'ny vatanao tsy ela velona ianao dia tsy vita l'émission satria ny fanahy mila vatana voatoka eto ambony tany afaka fanahy ny tontolo manodidina anao dia zao ataony zay fomba mitena ny vatanao aingana amin'izay surtout fatany hoe olona ampiasain'Andriamanitra ianao ary olona tena farany zay akaiky an'Andriamanitra manao zay fomba rehetra mihitsy izy mampiasa militety satana ampiasainy ny vola tsy marina ampiasainy ny toe-poa tsy tafatra hitanareo mivelatra ny vision-ny olona anankiray anadika ny fahalebiazana tsy takatry ny say amin'izay hitan'Andriamanitra ny aminy rehefa tsy manota le olona ny fahavalon'ny vision dia fahotana mampiditra programme anoty satana anakanasana ampiainany masonao tsy hita ny fahalebiazan'Andriamanitra zay natonga an'Andriamanitra nanaikitra any Abrahama tao anatilay navokany ahity zay hitany hitanareo lasa mazaka ianao mahity zay hitan'Andriamanitra tonga dia nisainy ho fahamarin'ny Abrahama le satria ninoa zay lazain'Andriamanitra taminy sy nieritreritry izy hoe olona versailles na nieritreritry izy hoe olona mampiresaka avy Andriamanitra dia ohatry kitana koa ve ny taranako tsia satria tsy voafetra teo amin'ilay tontolo tena hoe hita maso voafetra ny fomba fijery toy Andriamanitra hoe miandrabrady jereo ny lanitra fa le mahefa zavatra rehetra no miresaka aminao fa ianao dia anataranaka ary ohatry mikitana nisany allô Samsona koa zany Samsona men'Andriamanitra vatany mihitsy ny samy fanamasina naseho teo amin'ny nofobeany Samsona ty ny atao hoe herin'Andriamanitra etrehitra tonga vavadin'ny Filistina le béton be reny raha isina taran'ino ohatran'izao tonga dia nangono tsisy vavady tsotro zareo lasa izy tonga dia miditra manelikely azy zany hoe lehery zany tena meobefe ary Andriamanitra tsy mahay manome zavatra kely zany zavatra mitobaka foana nomeny ianao ary ianao ny riva tiako fantatra ao efa présent ho anatinao io erivo sao avy any izy rindrina be anankiroko tonga dia vita fa zao hotakely anankiray tsy voafe na tonga ny vision ankatona jenareo fa vantany voananomboka voan'ny dalila avy any izy dia mivaralila amin'izay ny ara-panahana dia zavatra nitranga voananomboka azo ny Filistina izy tsy mitongo ny tapahany na ny tanany fa masony tonga dia mipitsino ny voamasony zany hoe ny cible ny satana zany tonga dia tapena naingana ny vision ny Samson tsy ahita tsony zay zavatra tokony ataony nefa avy eo ka arakaraky ny amin'ny tanao no matonga mampiena ny vision anao tsy mampivelatra ny vision tsony fa mampiena an'ilay satria voakejany fahotana ny masonao tapina zay vonjeny satana aingana ny masony tapena fa raha vao mahita izy dia tsy maintsy mandresy tsy maintsy maholo izy raha vao mahita ka androany teteny aminao fa niota tsy sakaizy fa niota manampina vision ary eo miota zany nazahoany devoly amin'ny alalantiny fitiny olona mba hafahany manao zay tiny anakanana meloa amin'ny fotoana l'émission tian'Andriamanitra mpanaovina zay mahatonga antsika tsy tokony tafotoana rehefa misy tenim-panosina tokony anesorana anao amin'izay toerana tsy mety hipetrahanao raha miteny Andriamanitra hoe lehilahy ianao amin'ity zavatra anankiray ity tsy tia tanytiany ny fiainany misy lanitra miady antsika tsy tia tanyty fanaperana fa eto izany olona afaka mbola niaina roanjato taona teto amboniny tany fa tany amin'ny andro medamany nahita fa rakaraka na fotoana na foezina ny fotoana na zay iainany olona eto amboniny tany azy satria mainky Andriamanitra andravany ty tany dia fa nanao lanitra vaovao sy tany vaovao atsika izy titeny aminao zany raha tany orava aza mirenana fo ninninona zavatra hitany masonao eto aza io antony
mahatonga ny fiainam-pananao atao tsinitsiny miatrenao manana vision lavitra miaraka amin'Andriamanitra. Zanany ianao, tsy areny ianao, tsy foiny ianao, fa matoa manaitra anao izy. Verena zanako fa miady dadanao. Alleluia. Ka raha tsy misy vatana dia tsy misy fanamana anjo iseo zany eto ambonin'ny tany. Zany antony mahatonga n'Andriamanitra mampiasa antsika, satria tsy ara-dalàna ny fanahy tsy misy nofo isehoana eto ambonin'ny tany. Raha tsy misy vatana dia tsy misy fahatsapana. Ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra zany, ahafahantsika mifandray amin'ny zavatra hita maso zany. Raha tsy misy vatana, mila fantatsika fa ny vatana dia tontolo anankiray ara-pahatsapana. Ahafahantsika mifandray amin'ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Zany mahatonga azy mifandray tamin'ny Abrahama, mafanekena tamin'ny Abrahama amin'ny programa ahafahany tonga nofo eto ambonin'ny tany anatanterahany programa mpamonjena tamin'ny alalan'i Jesosy zanany. Genesis 1:20-20 tamin'ny alalan'ny Abrahama ny fanekena nahatongavan'i Jesosy nofo dia afaka niara-nonina tamintsika Andriamanitra ilay atao hoe Emmanuel. Zany mahatonga ny filazao tsara tsy anjely mitory azy fa isika, satria nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona ny tany. Ny olona ihany mampiasain'Andriamanitra monjy olona, fa Andriamanitra tsy mamiraka anjely toy ny filazao tsara amin'ny olona. Ny anjely messager, raha ny zavatra faran'izay maika dia iran'Andriamanitra izy zao tenenina amin'ny alina dia mety, fa izy tsy afaka mitory filazao tsara mandresy lahatra noho ny amin'ny Kristy, satria tsy manana ny Kristy. Zay tsy manana ny Kristy tsy afaka izara Kristy, fa zay nananao ihany ny afaka zara monjy mareteka ona. Ka tsika tadidio ty vatany ty zany ao anatina tadidio ty vatany ty zany, satria tsy ianao dia tafiditra ao anatin'ny objet azonao baikoly. Ty vatany ty tafiditra anatin'ny zavatra anankiray azonao baikoly. Afaka miteny amin'ny tsinainao ianao zao, raha tsy mety izy tsinay tsy mahazo manantena amin'ny anaran'i Jesosy dia manaiky izy vienao aloha ny zavatra rehetra. Tonga ianao zany mila sûr ianao. Hitanao ny problème antsika zany anaiky anavy ny tsinainao. Ianao tokony afaka hiteny amin'ny sofa mare ianao zao dia mandray izy fa tsy hoe hitanao zay hoe fiarovana afo. Io le teny Paoly hoe andrava fiarovana afo. Ny fomba isaisaina anao ny tontolo mihitsy ny diso, satria lasa noentin'ny nofo ianao isaina ohatrin'ny nofo, nefa ianao tsy nofo, tsy eo amin'ny nofo fa ianao ara-panahy. Ianao fanahy, dikan'izay ny fanahy ao anatinao efa te hampahazo aina ny tontolo misy ianao mba ahafan'Andriamanitra manao an'ilay programa tsara. Ianao ne izy miteny ianao fa oringana vetivety zany ianao. Ianao ne faran'olona zay hoe lavelona biby zay. Mbola ilain'Andriamanitra no zavatra be dia be eto ambony tany ianao. Ary ianao ty teny ty, ianao tsy rasa mialoha amin'ny fotoana zany ka tsy ianao miantso an'io. Ataonao tsara tanazay ianao. Hitako le izy tato anatin'ny Baiboly. Ozy izy hoe reo karazam-pon'Andriamanitra miasa ao anatinao io dia afaka hibaiko ny tontolo rehetra misy ity ivelany, ary ao anatin'izany no vatanao. Ary zavatra teneninao dia ho azonao, ary zavatra lazainao dia hitranga. Izany manomboka androany aza miteny tahotra zany tenena finoana, aza miteny aretina manambara fahasalamana, aza miteny fahalemena mitenena hery. Enoy tsy olona tsotra ianao, aza mandeha ho fahatsapana mandehana ara-panahy. Mila fantatrao tsara hoe izy ianao sy mifahefana ao anatinao, fa raha misy fitsapana ateny ho fiainana atsarotra mitady aka saingatao ny fifalianao. Fantatrao tokony atao izy iny Jakoba 1:5 atao fifaliana ho anareo raha iara fitsapana fisatiana ahoana reny ny amatara fa lehibe zay ho ratinareo ho zay misy amin'izao tontolo zao. Ary reny koa no ahitana fa fantatro ianao afaka aneo voninahit'Andriamanitra. Jesosy efa nitanitra fianao ny rany mosolotena anamarany sitrapony sy aneo voninahiny eto ambony tany. Karaha zavatra ny ampoakazana hiritra rehefa sy eo voninahit'Andriamanitra fazafan'izao tontolo zao ianao ninona tsy mety afaka averinao tonga mety amin'ny amin'ny fantakarana. Halleluia. Ya ka tsika ny soratra eo ambany fahamaizina zao tontolo zao zany nampitoerana ho mpanapaka azy ianao zao misaorany tompo. Ianao ilay karazan'olona maro sy zavatra tenenao mpinoana mitovy amin'ny rainao mahery. Io ilay finoan'Andriamanitra, io ilay karazam-pinoan'Andriamanitra, io ilay voatsinapy kely tena izy, tsy mila fihetsiketsehana fa manana finoana faran'izay tsotra. Ozy docteur Hans Koken efa niteny izy nisy fotoana tadiditsika, ianao tsy mila manao
naran'i Jesosy velona le maty ohatry zay fotsiny fa le fafemon'izay hery zay ao anaty mihitsy dia zao fa ny hevitra zay misy izy Paoly nirahana andravandreo karazana hevitra sotom-pisaina mitsoro rehetra izay manohatra ny fahalalana Kristy ka tsika zany manan-javatra toeriny eto ambony tany fomba fisaina sy fomba fijery izay manohatra n'izany famarinana zany so tokony hovainao aingana satria ny principe de vie anao ny fomba fiainanao zany efa nankininao tamin'ny fomba nitaizananao hatramin'izay ianao hoe ka olona hafa no io ianao io aro lavitra io amen manana finonorainao ao anatinao ianao mientsana vetsika ndao tsika hijeran'ny Tomasy dia hofaranako ny tompoteny anao ny arivo ny afatra anao ny arivo Tomasy dia apôstôly farak'izay mafana fo miaraka amin'i Jesosy foana izy makany amin'ny Lazarosy mahita zavatra be dia be ny Tomasy fa Tomasy tsy mba mpamonjy fivoriana ary tsy tonga ra-potoana zany misy zavatra zany teneninao tsy zakan'ny Tomasy satria Tomasy manana ny fomba fisainany sy fomba heverany tenana izy ny farany intelligent indrindra eto ambonin'ny tany ane matsino saina ka tsy azo ampiresahana fahagagana hoana izy teo izy tamin'ny fotoana nananganana Lazarosy tamin'ny maty teo izy tamin'ny fotoana Jesosy nanao fahagagana anisan'ny mpianatra mandeha foana izy rehefa manao zavatra goavan'Andriamanitra teo ihany koa izy tamin'ny fotoana ny kapohanan'i Jesosy teo izy tamin'ny fotoana namatsiana azy teo izy tamin'ny fotoana nandeverana azy sankitratra ny faneona mahagaga sy mapino izy tahak'izay zavatra nataon'Andriamanitra mititony teo amin'ny fiainanao dia nandatanteraka izy hoe tsy Jesosy io Jesosy efa nyteny tamin'izareo hitsangana maty any ary zalahy ary aseoko anareo tsara fa tsy maintsy hitrangy zany satria izay nilazaiko hatramin'izay mbola tsy nisy anankiray tsy nitangy zany tamin'ny fotoana voalohany ny ao Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa vory ny mpianatra dia tsy tao Tomasy zay le problème rehefa avy teo amin'izay izy rehefa niteny ny mpianatra hoe nahita ny tompo zahay Tomasy efa nanomboka izy rehetra nyteny izany daholo afa-tsy izy rehetra dia tsy nentiny amin'izay izy mbola tsy teraka ny olona afaky ny anovany fatsy notsaiko hoe za olona mafantatra tsara fa nareo dia resaka fotsiny aizako izy teny zany zany ala tsy mikasika ny tanany tsy lany voany za tsy ilo zany fa nga nareo atany zany aka nahita azy mipotipotena nahita azy le vorona matina levy iny ka fa nitenana izy izy zareo hitsangana tamin'ny ady fateny zay koa mba tsy ninondranao teo alofa zao zay misy satria nahitsy zay zay zao vavolombelona zany izy atao retsaka ny tana zay vavolombelona zany izy Tomasy dia izy rehetra miteny hoe za raha tsy zany mahita raha tsy zany matsapa zany tsy dino an'izany io le karazam-pinono Tomasy karaha samy mamaky baiboly aza Tomasy dia verina ipolo lasa finono Tomasy lasa ao anatinao mety teny farany zay sy tetoarina be amin'ny finono fa tsy misy mihitsy anaray satria nahoana batelin'ny Tomasy eo amin'ile niveau tsy mihinona tsy mahatsapa misy meny veto manalevo raha tsy mahita na mahatsapa ny tanan-jaza nareo ve tena miny fa izy zany tena tiako Andriamanitra misy Tomasy fa zao amin'ity direktorako ity tiako izy fa raha zany zavatra zany ohatra ny tena tsy mampela tahona jerentsika mibokony Jona taonanga jerentsika misy Jona anjary misy folotenan'ny Tomasy fotsiny eto dimy faraika amin'ny roapolo mitsona toko faharoapolo ka hatramin'ny andimy fahatelopolo ary hoe Jesosy tamin'ny fiadanina ho anareo tahaka nandrandray koa nandrako anareo kosa rehefa nilazany dia nazofinay tamin'io zany Jesosy nanome fanamasina koa izy tamin'ny raisiny fanamasina zafady na elokizana elokizana avenareo dia voavely zany na niza nazany kosa tsy avenareo dia tsy voavely zany fa Tomasy anankiray tambony folo lahy ilay atao hoe didimy dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy tamin'ny Jesosy nizara fanamasina io zany tsy teo tsy nazo letsony tsy nazo an'izay zany Tomasy dia olo mpianatra sasany taminy efa nahita ny tompo zahay fa olo kosa izy taminy raha tsy hitako eo amin'ny tanany olatry ny fanomboana ka ataoko amin'ny olatry ny nanomboana ka tsy an-tanana ary ataoko eo amin'ny lanivoany koa ny tanako tsy ino an'izany ary ny afaka valona 8 jours après dia tafangana teo ilay mpianatra toko Tomasy dia tonga Jesosy ilay voarindrina varavara ka tsakana teo foana tenanao fiadanina ho anareo ary Tomasy taminy ary izy tamin'ny Tomasy zavatra mahavarina
izy tsy tonga dia teny hoe manenao tsy fa avita maso voaseho izy tonga dia hoe vita fiadanina dia tonga dia avita maso ateventana tsy tananao ka jena tanako ary dia foko ny tananao ataovy amin'ny lalivoko ary asa misy an'izay tsy mino moa raha ty fa mimoa dino favalao reo tena maro Tomasy ka taminy tompoko sy Andriamanitra matotako hoy Jesosy taminy satria nahita ianao dia mino fa sambatra zareo miloko sy tsy nahita ireo ataoriny anio am'izay nanao famantarana maso samihafa koa Jesosy eo mason'ny mpianatra zay tsy voasoratra fa anatin'ity boky ty karazam-pamantarana demosina famorona tsy takatry ny saina mitikodina teo mpianatra teo voasoratra eo mba inonareo fa Kristy zarak'Andriamanitra nambanonao fiainana amin'ny anarany ranina zany hoe fivoriany Jesosy nanomboka hatreo dia fivoriana ra-pamantarana foana aloho ary teto ny nafinaritra hoy Jesosy satria nahita ianao dia mino fa sambatra tsy mahita nefa mino ny zavatra nisy tao anatin'ny 7 andro zany Jesosy ke tsy niala teo fa reo fotsiny tsy nahita an Jesosy satria niresaka nataon'ny Tomasy rehetra izany tsy mino an'izany Jesosy tsy hita fa izy eo zany hoe manomboka eo zany Jesosy hita tsy hita fa eo ary zany nanaoko finoana mety tsy hitatsika maso ohatry ny olombelona fotsiny fa ety izy hitanareo zavatra nahavariana discussion tsy finoana voarainy Jesosy enao zany tsy tokony enjetra hoe sao dia tsy nety le zavatra teneko teo dia tsy tenon'Andriamanitra fa navavalatsaka azaka diso eno daholo satria izy tsy hoe tsy hita maso dia nakany an-danitra fa izy tsy hita maso na miara-monina aminao azao nataony hoe tsy amelanareo kaboty ao zay akaty aminareo foana io Andriamanitra io zay mahafinaritra aminy vo eny le izy dia izy rehefa avy eo tsy teteny amin'ny Tomasy fotsiny hoe zany nahiranao taminao le teny fa vy am'izay tananao vy ty tokony izy tokony mba nyteny moa petera hoe taninao tsy tetriny i Tomasy niteny zavatra ohatran'izao petera moa mahiny efa nyambava fa ny problema zany tsy niany amin'ny petera ny teny mihitsy izy fa vony fiadanina anao Tomasy vy zany hoe teo izy zany tamin'izao niadevo nahita ny vavan'ny Tomasy hoe nahitanako ohatran'izao amita ty mihitsy le tanany tenenao tamin'ny 7 andro lasa zany hoe teto za zany mitety fa tsy hitanareo miaraka aminareo ty foana zany zao zany zavatra mahafinaritra Jesosy zany tsy hita fotsiny fa eo izy zay mahatonga antsika rehefa mandray atao zao fahatserovana fa za tsy ravitra fa eta halleloia Jesosy ao anatinao Jesosy eo aminao anao natsika isainy anao ny arivo mba sokafany mba somanasika Jesosy zany tsy tiany ianao hoe mahita voniny ary fony Tomasy io androany le fanorenana avy tokony horavana satria matona narony Tomasy tsy nahazo ny teny fikasam-pahasavarana tsy fitahiny ho an'ny mpino i Abrahama nahazo sambatra no izay ohatra ny Abrahama le kapitaine Romana raha mba nahazo bravo tsy isy finoana ohatran'izany wow fa ny Tomasy apôstôly nosolona 7e dimension apôtre mitondra fahefana mananona fa tsy nahazo doka tsy nahazo bravo fa hoe vity menao nahita dia tsy m'intéressé anazy zany tokony ny fiakofany zany lavina tsy adianaty Jesosy satria nahita ianao dia mba miniminina tovy amin'ny fony mianina ihany zany fa tsisy eto aloha zay zany fony mianaka Jesosy sambatra zay zay tsy mahita nefa mino inona io fahasambarana ny fonona tsy nahita io nefa mino satria am'ireo no isehoko mihoatra amin'le dinga anara-ponona mbola tsy nisehoko teto ambony tany ara-pamonana alleluia ho Jesosy satria nahita ianao dia nino fa sambatra zay tsy mahita nefa mino ny karazam-ponony Tomasy tsy mahazo fakasitrahana zay no natonga an'Andriamanitra taika tamin'ny fonony Paoly satria Paoly tsy nitovy tamin'izy rehetra Petera sy Jona dia nilaza mandrakariva efa nahita zay efa nikasika azy nandeha azy mahafantatra azy Paoly no teny hoe na dia tsy hitatsika aza dia notsika ho zistitsika fantatra zay reo nefa Paoly dia afaky miaina mitovy tamin'ireo apôstôly rehetra ary mihoatra tamin'ny fomba famantarana sy fahagagana noho izy rehetra ary zay no tiako tondrana ny saina sy ny fomba mpananao no any arivo tian'Andriamanitra
iotry ny fifiaram-ponona ianao androany oety mitsangatsangana any amin'le tontolo hoe filomanosy any amin'ny Andriamanitra azy. Io tontolo io le tontolo mpanemoana no maizy azy amin'ny fomba sy takatry ny saina. Ary satria présent ao anatinao ny finoana dia tadio manomboka miaina ny fomba itenenanao, ny fomba izarano zavatra tsara, fa manomboka mitombo ny fotoana ahafahanao maneho zavatra tsara. Rehefa velona ao anatinao finoana io dia mampiteniteny ianao fa hoana ary mahatonga an'izao Andriamanitra dia miresaka reny ianao fa manary Andriamanitra misy fotoana miteny nefa tsy mahita. Jesy Jesosy sekreako ndraiky tsy tamaso fa zao za tsy mandeha reny zany, za mahatsapa fa ny ray ato anatiko no manao ny asa. Zay teny reko avy amin'ray moa izy mampitaiko aminareo. Ahoana moa Jesosy hoe tonga teto an-tany naseo teo amin'ny endrika olombelona izy, ary izy ny ramatolo zanak'Andriamanitra. Alleluia. Izy ny fanoharana voalohany indrindra hitamaso ampofom-piarahana amin'Andriamanitra teo amin'ny olona izay arahantsika kristiana. Zay mpanaradia azy ary mino ny anarana. Amen. Dia io Jesosy no laza ary zay miaraka amiko izy izy dia eto amiko mandrakariva izy satria za manao izay sitrany. Zao zavatra anakoroana sen'Andriamanitra katsahanao anatin'ny teny, katsao izay akasitrahana, katsao izay mahavaly azy. Hitanareo zao le secret ianao tsy natao anatanteraka sy zay zavatra mpifaly ianao mifanaraka amin'ny sitrapony, mametraka ny toeranao eo amin'ny toeran'ny olona mikatsaka izay akasitrahana. Rehefa akasitrahana ianao, rehefa manao izay mampifaly azy ianao, tsy mino ianao mieritreritra hoe aiza maizety moa zao présence d'Andriamanitra ary amin'ny corner droite sa gauche coulisse côté jardin sa côté cour. Eo centre ville amin'izao fotoana izao rereko ato ato izy tsy mino ianao mampoly hoe aiza na aiza ny fanatrehany amin'izao, fa ny fanatrehany azonao antoka fa izy le miasa manatinao ny anao an'le asa. Alleluia. Ohatra ny Jesosy miteny koa ary zaho izy mahatsapa fandraiko miaraka amiko mandrakariva satria za manao izay sitrany. Ny fanatanterana sitrapon'Andriamanitra dia mampitombo ny toan'ny fahasahinao anao izay zavatra sain'Andriamanitra ataonao. Zany hoe mahazo aina ny finoana miasa ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny antony mahatonga antsika zany tsy kristianina vary indriny eto ambonin'ny tany ohatran'ny jentilisa reraka. Ny aleloia mandeha any, ny amenina koa tsy ratsaka zany fa ny fandrosoana afindrafinana. Rosikely dia mety tsy Andriamanitra mandrosoa anaka. Ny Egyptiana ane no patinina fa tsy zanak'Israely. Zanak'Israely no mandeha milamina zany fa ny Egyptiana miaraka amin'ny kanosarosy ny any ohatra mandeha mafy be ny tanytanena eo ihany miandro ranomasina dobo fotsiny miandry antramina tortue kely anankiray sokatra kely anankiray mandeha moramora ohatran'izao tafavoaka ny ranomasina mena no mba nytan'Andriamanitra satria ekipa zanak'Israely le sokatra na sokatra azy ianao ny rano mahery fotsiny ametoto malemy zany ny fandehananao fa vitesse rapide céleste Andriamanitra io mampahery anao foloka manomezanao voninahitra n'Andriamanitra. Ohatra tsy hitanao zany le problème ampianso salavy ianao zay ahoana izy ary anao tao falifalilava misy olona le test mahitanao falifalilava satria tsy hitany izy raison mahatonga anao faly manino izy matefa loatranao fa zao azaliana amin'ny fifalianao manampitranga le vokatra zany mahatonga dia abakoaka ho mihirahira tsakitsoka mihitsy dia abakoaka miraniran-dava fa hipopoka. Alleluia. Fa Satana amin'izany dia mitsotsoka. Alleluia. Alleluia. Hoy izy abakoaka. Aza montra na ny aviavy jereny ny aviavy. Atao apahatra indray izy matahory izay mipina rehetrarehetra todika makarizy ohatrany tsy mandeha mety ohatrany koa fiainanao indraindray misy toa hoe zavatra antenena zany ohatrany tsy mandeha mivoaka aiza ihany ary izy ity haminan'iny isanandro isaky zoma ohatra rehefa malaitena zany tsy nanatrika fivivina satria ohatra ny renao hoe zay tempaminanina alefa paster ohatrany tsy mbola tena makaty zany ihany ohatrany tsy vavolombelona ihany nanamoaka siana za ohatrany manao eno ty teny ty manaovy ohatrany abakoaka na tsy amosina aza ny aviavy na namianina koa n'oliva ka tsy mandeha am'izay tokony izy fa malazo ny zavatra rehetra zao n'izy za iravoravo n'Andriamanitra vadyravo famizena mampahereza fokoa. Alleluia. Fa zao ny zavatra tsy hitanao
fahafantaran'Andriamanitra le zavatra malazo rehetrarehetrareny fa hovain'Andriamanitra ny fomba tsy hita maso mitokotr ao manova mitokotra manao mitokotro ny anderavavy izany hoe ny accélération vitesinao a tsy ao anatin'le compte tour le hitanao le zao raha misy le tsy ohatran'iny tsy hita maso be hoe mandeha mafy be le tôbila fotry mandeha moramorotra ny aloaloka lesiny aby zany ianao a fa sahirana aby aoriana fa tsy mahazo azy satria tanan Jehovah miaraka aminao le tokotra mitsy nefa natolotra ny anderavavy dia makaiza le izy makany amin'ny promotion any amin'ny avoana ao anatin'ny fampiasana voninahitran'Andriamanitra dia manova ny vitesinao Andriamanitra tsy ho vitesin'ny tany sony a fa lasa vitesin'ny lanitra ary ny vitesin'ny lanitra tsy mitondranao any an-davaka fa mitondranao any amin'ny avoana mahitanao a fa honofonofo taminao izay ny fahararana tamin'ny lasa mijoro eto maneran'Andriamanitra anazy voafidin'Andriamanitra ny vonosin'Andriamanitra ambaniko amin'ny anaran'i Jesosy fa ho anatin'ity volanyity manomboka izao mandrapatonga ny fiafaran'ity taona ity izy vavolombelona mirarakokoana manomboka hitana amin'izay a eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia! Fa zao le izy, zao le secret aza velo voafatotry ny fahotana zany ny fifalianao tsisy olona zanak'Andriamanitra ka mahazo hainao anatoto zany atsangany hoe tanan'izay mandriana raha misy zavatra tsy mety eo dia le fanahy tsy mampahazo hainanao sy hoe mifaly anao satria nanota rehefa zanak'Andriamanitra ianao ny fanahy ao anatinao teny foana etsy izy io ana lasa ohatra hoe Andriamanitra zany efa tena vitesy etsana be fa le ota iny zany azona nitokotro mipatinina dia rehefa avenao reraka satria nao ahoana ihany ary izy ity zao ny amin'ny ota efa mivitainy Jesosy no arivo taona lasa tsy manam-pahefana aminao tsy no fahotana dikan'izay joro vaovaondray ateo ny fiainanao ty tapataona faharoa ty raha hitanao hoe degré ny fahamasinana ny eny izy zany ampekary tena amin'le toerana faran'izay ilain'Andriamanitra satria efa masina ny manatinao renao le degré ny fahamarinana fotra manokany anangatsitsika averenitra hoe mila tongolo marina zato sy mpanomtsolotra raty zato sy mpangalatra zato sy pisoloky zanaky ny avo indrindra zany toetsainy devoly satria fisolokiana sy alatra dia toetsaim-pahantrana fahantrana hoe fanahy fanahy ianao zavaky ny avo tompony zavatra rehetra zay hoany lazaiko aminao raha tonga saina ianao hoe afaky ny ampitana ny zavatra rehetra ara-potoana dia tsy azo satana ny fandriana amin'ny tsy fahamarinana kely zany no avinao mandonjo dia mitoera tsara mitoeran'ny olona mpanapaka fantaro f'Andriamanitra ohatrany tamin'ny Tomasy teo izy nahitandrony famaly zay na tonga azy teny hoe Tomasy avety toetr'izay koa raha mangalatra anao le mangingina eo Jesosy mahitanao oandray to mangalatra le rangaty dia iny nefa ny mamantika anao ihany satria hitanareo mbola tsy tokony omena an'izao ty fa mbola ohatran'izao tonga tsara tanan'izay zay teo lehibe rehetra ara-pamatsina mila matoky amin'ny kely ianao voatendrena mpanapaka ny lehibe zay voasoratra dia voasoratra zay ty ahitany tanin'Andriamanitra mahagaga amin'ny famantarana sy fahagagana dia mila manana toe-po mahagaga ianao ohatrany hoe say hoe ianao a tia matsolona manarana be dibe eo ambany fiahinao ohatra tena manana zany fo zany anao tia mizara toy Andriamanitra hoe ity olona ty azoko ampiasaina dia atao tanitra ny etsirity amin'ny fotoana ataoko mitobaka eo aminy satria centre azoko ampiasaina amin'ny fony ivitoerany Abrahama koa ka ifony le rangaty tena zanaky Abrahama ary mbola misy zanaky Abrahama hitanareo fantatrareo fa ny zanaky Abrahama tsy hoe zanaky Abrahama ara-nofontsony fa zanaky Abrahama ara-panavy amin'ny alalan'i Jesosy natsangany eto ambony tany fa tsy le jiosy zanaky Abrahama ara-nofontsony Zakaiosy neka jiosy mpamoretra atao Jesosy any mane Zakaiosy jiosy Zakaiosy fa hozy izy Jesosy tsy zanaky Abrahama izy hatramin'izay fa taoriny fibebaty izy Jesosy am'izay ary ankehitriny a zay izy vo zanaky Abrahama nefa izy zanaky Abrahama ara-nofony dikan'izay Jesosy tamin'ny fotoana iny tia mahiratra ny mason'ny jiosy hoe tsy hoe nareo rehetrarehetra azo manao ny Abrahama rainareo zany rehereany Abrahama rainareo non Jesosy zanaky Abrahama afaka tsangana amin'iretsy vato rehetra dikan'izay enao natsangana teo amin'ny vato velona profo-pahatakarana ny tenenako fa olona miavaka eto ambony tany ianao manana antoka fa ao anatinao Jesosy a miaraka aminao Jesosy a ary anao narivo mandre anao izy alleluia eo izy ohatrana tsy tamaso fa izy miainonao izy sao sotsika zao joro eto androany arivo nanomboka hitensika vity fivorety hitensika hivavaka ao anatin'itaosika hoe 10 minitra farany alohan'ny iravana androany arivo
zay zavatra teneninao am-pinoana androany satria pratika ny fon'Andriamanitra miasa. Alleluia. Miasa ny fon'Andriamanitra sika sokatra aminao zany fantakaran'izany fantatao zany zavatra tendrombohatra aza sain'Andriamanitra baikona hoe variana dranomasina dia mety reto ny fahafahanao anao zavatra dia mihoatra lavitra no fantakaran'ny sainao ary nefa isy natoro avainga adinao ozy izy hoe zay mahay manomentsika mihoatra no zay gatantsika izy zay iritsika no niery zay miasa aizy ao anatsika no zany ao anatinao misy iry afaka misambotra zavatra mihoatra no fantakaran'ny fanirinao ny fanirinao zay fononao zay fononao dia atreo fanirinao satria tonga avy aminao arak'izay irinao tonga avy aminao arak'izay inonao fa tia tsy dingan'ny fonona tsosy fanirina fa tia fonon'Andriamanitra miakatra midingan'ny voninahitra indray ho samboriny io ery io zay zavatra efa matapidanankalehanao tsy vitan'ny fanirino tsony mangataka azy fa ny fon'Andriamanitra miasa ao ambavanao an'ariva no tanitan'le hery an'le sotomo le hery amin'izay le izy dia tonga mitranga ho fiainanao io retina satrasotraniny io androany fiafarana io olona saribany io afaka hifarana androany ariva io mambo mamorona saina hiatika ny zava-misy amin'izay amin'ny fomba fisainan'Andriamanitra amin'izay mahomby fombiazana velona mahery amin'izay rehetra ataoko mpanova zany. Halleluia. Ino ny karazan'olona hafa mihitsy amen. Sakana ny toerana misy ianao soron'Andriamanitra ny amin'izany teny zany sotranao araiky ohatry makasitraka sy mane voninahitra anao any ny famarinan'ny teninao ny famarinan'ny fanavaranao zay tonga eo amin'ny fiainako androany arivo anomezany voninahitra raha ety ianao androany arivo mbola tsy manana an' Jesosy tolo somonjy ny fiainanao manokana tiako anao vavaka anankiray anao alohan'ny ilanao eto zay ny antony fivorenty raisy Jesosy tolo somonjy ny fiainanao manokana esory reo karazana otasakana rehetra sy salobina rehetra manenena amin'ireo karazana paratsiana rehetra zay mbola nenanao hatramin'izay tianao Jesosy zao ny fotoana hifanenanao aminy sy ahafanao mifandray aminy atsanga ny tanao kavanana averisika zao vavaka zao manzay mbola tsy anao zay vavaka izay atsangano miaraka amiko ny taninareo fivavaka sika averery zao vavaka zao Jesosy reko ny teninao tonga mamaly ny antsonao mamindrafo amiko Jesosy mamelany fahotako rehetra androany ariva Jesosy sokafoko anao ny foko nidira to anatiko raisiko ianao tompoko raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana manjaka tompoko sy raha tompoko ny fiainana ny anarako atao voisany zanakao sotrany amin'ny raha sarobidina latsako sotra ny famelan-keloko sotra ny fitiavana ankehitriny zanak'Andriamanitra ahy ny fiainana mandrakizay